Fa miarabantsika rehetra indray ny tenako ry havako malala. Izao audio izay ataoko izao indray dia mahakasika ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy fantatro ry havako fa mipetrapetraka eo aho dia manery any ato anatiko ary tsapako fa ny fanahy masin'ny Tompo hanao fampianarana kely indray dia momba ny fitiavan'Andriamanitra. Gaky ny misy feon'ny Tompo mibitsika ato anatiko hoe teneno indray, ambarao indray ny amin'ny fitiavako ny olona rehetra, ny amin'ny fitiavako ny olona tsirairay avy. Dia ao karaha hiteny amin'ny vavako ny Tompo dia izaho izay tena tsinontsinona, tena bitika, vovoka sy lavenona, izaho izay mpanompo mahasoa nefa ny faly, tena faly Tompo ny amin'izao fotoana izao. Ahafahako fitaovana eo am-pelatananao dia mitenena amiko fa vonin-kaina anao ihany koa reto izay manongela ny tsofina dia mankasitraka Jesoa malala. Amen. Ny fitiavan'Andriamanitra. Matetika tokoa isika ry havako dia mandeha eny foana fotsiny. Mifoha maraina dia miomana dia andeha hiasa ohatra na andeha hianatra na ihany koa mikarakara ny ankonana izay mety hoe hiasa na hianatra. Dia ohatran'ny hoe takizany mandrakariva ny fiainantsika. Dia avy eo dia resaka momba ny sakafo atoandro dia misakafo, dia avy eo dia tonga ny hariva dia misakafo, dia matory, dia rehefa izany foana no ohatran'ny hoe rotinantsika dia ohatran'ny hoe tsy tena mahita tena fiany amin'ny fiaina izay omeny Tompo antsika. Satria rotina foana dia rehefa misy hoe événement kely ohatr'izany dia faly ery satria ohatran'ny hoe miala amin'ny rotina. Ny Tompo nefa dia te hampatsiahy antsika fa isan'andro io fiainana io dia afaka hankafizina rehefa tena tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra anao. Mazàna isika dia ohatran'ny hoe mieritreritra hoe mandeha ho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tsy maintsy maraina ny andro, tsy maintsy misy rivotra iainako isan'andro, tsy maintsy misakafo aho, tsy maintsy mipoaka ny masoandro, tsy maintsy mazava ny andro. Nefa rehefa tena alaintsika tsirairay ireny zavatra rehetra ireny dia mahatsiaro tsika hoe eo tokoa ny fitiavan'Andriamanitra sy ny tanany mahery. Misy andro havana tsy afaka mahita masoandro. Misy andro havana tsy maintsy manisy oksizena vao mahazo rivotra. Misy andro havana mety tsy nahatratra ny andro androany akory. Nefa ihany koa tsy midika izany hoe tsy tian'Andriamanitra ireny. Fa ny tian'Andriamanitra ambara androany dia hoe hankafizo ilay fitiavan'Andriamanitra anao. Tanisao isan'andro anie izany dia tena mibitaka ianao mibitaka ny fifaliana. Araka ny tenin'ny Tompo ao amin'ny Romanina 9:7-30. Amin'ny anaran'i Jesoa ataontsika 9:30 amin'ny anaran'i Jesoa. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany, n'inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesoa Tompontsika. Tena tiantsika Andriamanitra ray antsika ry havako malala. Ary isan'andro izy dia manambara izany amin'ny alalan'ny zavatra miseho isan'andro dia indraindray izy
Ohatrany hoe te hampatsiahy kely dia ataony misy zavatra miseho kely. Dia amin'izay ianao mahatsiaro Tompo, inona ankehitriny hoe Andriamanitra ahoana izao? Dia nefa avy eo arosony ihany ny vahaolana satria maninona ry havako. Te hampatsiahy antsika foana izy hoe io izy. Te hampatsiahy antsika foana izy ny amin'ny fitiavany antsika. Dia aza mieritreritra ihany koa hoe irery isika, miatrika zavatra maro samihafa. Fa eo izy, eo ny fitiavany antsika izay tsy mahafoy antsika. Eo mandrakariva ny fanahy masin'Andriamanitra izay mifampitantana amintsika. Dia tena mamy ny misaintsaina izany. Tena mamy ny mieritreritra ny fahatsaran'ny Tompo. Ny zavatra indraindray adinontsika ry havako. Dia ny hoe na amin'ny volondohantsika aza dia vao isan'ny Tompo avokoa. Fa tsika na dia tiany zanantsika toniana ary mbola tsy nisy taona tsika nahaka ny zanantsika dia ndao ao hoe mba isaiko tsirairay avy ny volondohanao. Mihoatra noho ny fitiavantsika ny zanantsika ny fitiavan'ny Tompo antsika. Ary izaho mihitsy nanora ny zamanay tokana teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra misy hoe mbola misalasala raha ny olona anankiray hamonjy ny olona marina. Koa maika ve fa sika mpanota nefa dia natolon'Andriamanitra ny zanalahy tokana. Aoka ho tsahivitsika mandrakariva ry havako ny fitiavan'ny Tompo antsika. Aoka ho tsarovantsika mandrakariva. Dia ampelatanan'ny Tompo no aoka metrahana ny tontolo andro, ny herinandro vaovao indray. Dia mankasitraka ry havako malala. Amen.